Mbola manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpianakavy finoana tafombona amin'ny tsy fidirana faharoa naty ny fampovavana 12 Jona ity riavana. Ilay tompo ny fahefanane mbola hamangy atsika amin'ny fanahy masina ka hampanakery ny teny izay hotoriana sy ny afatra anafarana antsika. Manonona koa ny fiadanan'ny tompo amin'ny ray mpianakaviana rehetra tafombona amin'ny tsy fotoana ity. Ny Genesis toko fa 1:1 andininy voalohany hatramin'ny 17 no iarahantsika amin'ny tsy fotoana ity. Ndeha alaina sary no hoe nahatazan-davitra n'Andriamanitra ianao mba hidina na koa hitsidika n'izao tontolo izao, maizina ny korontana tsy sendrika sady foana, nanomboka ny asany amin'ny famoronana izy. Zay ny voalaza eto ry havana amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa, ny toe-javatra ny angany ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra ho amin'ny famoronana n'izao tontolo izao. Hoy ny soratra masina amin'ny rahan'ny tompo manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tamboniny lalana, ary ny fanahin'Andriamanitra namomba tamboniny rano. Izany ilay tantara manomboka ny Baiboly manambara indrindra ny faharinan'izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ity andininy ity dia efa ampy ho antoka lehibe ho antsika, indrindra ho an'ny ray mpianakaviana rehetra, fa manompo an'Andriamanitra ray, tompo ny fahefana amin'ny lanitra sy ny tany izy, satria izany Andriamanitra izany no namorona ny lanitra sy ny tany. Izay miantoraka aminy dia tsy miantoraka amin'ny vato aman-kazo, tsy misy hery sy fahefana, fa miantoraka amin'ilay lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Hitantsika ato amin'ny andininy voalohany hatramin'ny 17 ny lalan'ny famoronan'Andriamanitra. Niainga tamin'ny fanapahan-keviny manokana izy, ary tonga amin'ny fandaminana sy ny fikarakarana ireo zavatra noforoniny. Ray mpianakaviana hitodiana manokana amin'izao afatra izao, ary amin'ny famaranana vao isika fiangonana manontolo hiaino ny antso ny trinité masina. Ray mpianakaviana manahafa n'Andriamanitra ray. Andriamanitra ray no manomboka ka antsoina koa ny ray mpianakaviana mba hanomboka miaraka aminy. Tamin'ny voalohany izany dia tsy milaza hoe filaharan-javatra fotsiny na fanombohana ara-potoana, fa ambadika izany dia misy ilay fanapahan-kevitr'Andriamanitra manokana, tsy nisy na iza nanosika na nanesika, fa izy irery ihany. Finiavany manokana teo ampiatrehana n'izao tontolo izao, tsy sendrika sady foana, aizina ny tamboniny lalina no nahatonga azy hiditra an-tsehatra ka amorona, hikarakara, ametrapetraka ny zavatra rehetra teto amin'izao tontolo izao. Azy ny fanombohana, ary antsoina koa ny ray mpianakaviana hiaraka aminy mba hanomboka. Ahoana moa izany? Andriamanitra raha namorona n'izao tontolo izao dia tsy nila fitaovana, tsy niankina tamin'ny manodidina azy izy, fa izy irery ihany. Tonga dia vonona hikarakara n'izao tontolo izao. Manana finiavana hanomboka, manana finiavana mba handray andraikitra.
ary izany no iantsonany raim-pianakaviana ry havana raim-pianakaviana manana ny fanapahan-keviny manokana hitarika hanomboka hanamboatra ny tsy mety hanazava ny maizina manomboka ao amin'ny tokantrano eny amin'ny fiarahamonina any amin'ny sehatra izay amiatrano tompo azy ho lehilahy mpanomboka ho lehilahy mpitarika ho lehilahy manana finiavana fa tsy donona fotsiny amiteneny tsia izany ny lehilahy tena miaraka amin'Andriamanitra ry havana ao amin'ny fiarahamonina manomboka ny atokantrano any amin'ny fianakaviana any amin'ny toeram-piasana dia ahitana lehilahy mpiasa ben'Andriamanitra ahoan'izany mpiasa ben'Andriamanitra ilay tsy miteny mihitsy mpiasa ben'Andriamanitra ilay tsy mahita hevitra holazaina mihitsy mpiasa ben'Andriamanitra ilay anontaniana fa tsy manakavaly izy ve zany fa misy koa lehilahy raim-pianakaviana tena mentehitra n'ireny mpianakaviana teneny ireo zazy ireo tsy manakolazaina tsy manan-kery entina miteny misy raim-pianakaviana tena betsaka karazana voambolana loatra indray dia ianao ny sahirana avy aiza daholo any izany voambolana teneny rangaty izany dia sahirana ianao sasa moa makadilo sofany ireny voambolana ireny misy koa raim-pianakaviana sady mitrerona no manampidaroka izany no karazana raim-pianakaviana hita eny amin'ny fiarahamonina manomboka any amin'ny isa-tokantrano ry havana eto voakasiky ny ray amin'ireny isika saingy izao antsoina anomboka miaraka amin'Andriamanitra amin'ity ano ity mba ho raim-pianakaviana manana finiavana handrindra sy handamina hanorina fiainana vaovao indray miaraka amin'Andriamanitra sy ny teniny hitantsika miverimberina raha tsy hijery afa-tsy ny perikopa voalahatra fotsiny hatreny amin'ny 7:17 ny filazana hoe Andriamanitra nanao hoe mba hanampiniavana hiteny raim-pianakaviana ny atokantrano raha misy tsy mety mba hanampiniavana andray andraikitra ny raim-pianakaviana raha mahita ny endro kely ataon'ny zanaka mba hanampiniavana handray ny tenin'Andriamanitra ny fianakaviana ka hametraka izany hitondra fiainana vaovao any amin'ny isa-tokantrano izany no nataon'Andriamanitra raha nahary izao tontolo izao izy tsy nitazapotsiny ny maizina ny korotana sy ny foana fa ny teny ka nampisy izao tontolo izao raim-pianakaviana malala antsonanao anomboka miaraka amin'Andriamanitra raisy ny tenin'Andriamanitra hitondra fiainam-baovao anao hitondra fiainam-baovao any ankonanao hitondra fiainana vaovao ho an'ny fiarahamonina ny faharoa Andriamanitra ray ilay tompo ny fahefana dia tsy hoe niditra an-tsehatra ka nanorina fotsiny nanala ny aizina nanolo ny mazava fa notohizany isan'andro ny asany tamin'ny fikarakarana nitondra fahatsarana teo amin'izao tontolo izao notohizany isan'andro ny asany tamin'ny fikarakarana tao anatin'ny teniny ihany nitondra fahatsarana teto amin'izao tontolo izao ery amin'ny 9:12 misy teny manao hoe hitan'Andriamanitra fa tsara izany tsy vitany hoe namoron'Andriamanitra dia io ny tany ry ny lanitra vahany eto ny rano fa nisy ny zavatra ny tany nampaniry ny ahitra ho ny soratra masina ny rano koa dia nandefasany zava-metsiketsika sy miaina ary napetrapetrany amin'izay tokony toerany zavatra rehetra noforonony izany ilay Andriamanitra tompo ny fahefana mahay mametrapetraka ny zavatra rehetra amin'ny tokony toerany tsy misy mifamadika na iray azy izany ilay Andriamanitra tompo ny fahefana Andriamanitra ray mahay mandamina sy mandrindra mitondra fahatsarana eo amin'izay toerana nidirany dia ho tahaka izany koa
izany no iantsona ny ray mpianakaviana rehetra betsaka ny zavatra mety noarinao ao amin'ny tokantrano nisy volana ampidirinao nivadika ho entany reny nivadika ho zavatra reny nivadika ho fandrarany reny dia mampiditra volan-trano fa izao mpandamina koa ianao mpandrindra koa ianao tahaka an'Andriamanitra nametrapetraka ny zavatra rehetra noforonony tamin'ny toerana tokony hitoerany arindrao ny fiainam-pianakaviana alamino ny fiainam-pianakaviana mba ho tsara jerena mba ho tsara fiafara ny fiainatokantranonareo izany no tsinjo eto amin'ity perikopa ity ry havana rehefa niditra antsehatra tamin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra dia nitondra fahatsarana fivoarana isan'andro isan'andro ary fahatsarana mandrakariva izany fidiran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny izany ianao koa ray mpianakaviana ary raiso ny tenin'Andriamanitra tsy hoe mba hanavaozana fotsiny ny tontolo fa tena hanamboarana ary andaminana ahitana endrika tsara ny tokantranonao ahitana endrika tsara ny fiainan'ny ankonanao dia hoderaina izany tokantrano mandray ny fahefan'Andriamanitra amin'ny teny izany mivoatra isan'andro isan'andro mitombo isan'andro mandrakariva amin'ny fahatsarana tsy ho tokantrano midina fa ho tokantrano misandratra maneho ny voninahitr'Andriamanitra tsy ho tokantrano izay miletsy fa ho tokantrano mitombo sy mivoatra maneho ny fahalebiazan'Andriamanitra fa ity alahady ity dia alahady ny trinité araka ny fanolorana hatrany am-piantohana trinité dia Andriamanitra miseho amin'ny fahafenona ray zanaka ary fanahy masina antso fandraisan'andraikitra ho antsika kristianina ry havana voalohany miseho to an'Andriamanitra ray feno fitiavana izay tsy namela ny zavatra tsy mety na ny korotana sy foana hijanona amin'izao miseho to an'Andriamanitra feno fitiavana manomboka zavatra vaovao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra manaiky iasan'ny tenin'Andriamanitra ka hitondra zavatra vaovao eo amin'ny fiarahamonina misy ianao dia tsy ilay mahazatra fanao ny fiangonana tsy ilay mahazatra fanao any ampiasana tsy ilay olona mipasoka nefa malama fotsiny ianao raha tena miaraka amin'Andriamanitra ray fa olona hovainy ny tenin'Andriamanitra olom-baovao ao amin'Andriamanitra ary mitondra fiavaozana eo amin'izay hijoroanao ny faharoa miseho to an'Andriamanitra zanaka ilay persona faharoa ao amin'ny trinité feno fitiavana amonjy feno fitiavana hitondra firindrana sy fiadanana izay moa ny tenin'ny tompo fiadanako nomeko anareo izany lay zanaka miseho izany lay zanak'Andriamanitra mitondra firindrana fiadanana amin'ny sehatra rehetra metrahan'ny tompo anao mba tsy ho mpanakorotana ianao fa ho mpandrindra sy mpandamina ny zava-misy rehetra ny fahatelo miseho feno ny fanahy masina mba ahatonganao ho mpanohana sy mpampahery eo amin'ny toerana misy ianao koa mpitondra fahazavana raha teo arak'izay anendren'ny tompo ny fiangonana manao hoe ianareo no fahazavana izao tontolo izao ry havana malala aza matahotra amin'izay tsy fahatanterahantsika mandrosoa miaraka amin'ilay Andriamanitra tompo ny fahefana nanorona izao tontolo izao ekeo ny fahefan'ny teniny mba hahatonga olom-baovao mitondra zava-baovao ary miaina amin'ny fiainana vaovao engany ry havan'izany teny izany ioripaka ao anatintsika ary atsapantsika ny fahalebiaza ny fahefan'Andriamanitra amin'ny teniny mahay manamboatra sy manavao mandrindra sy mandamina amen